Tontolon'ny fahasalamana kosa indray Nosantarina androany hetsika ho amin'ny fanaraha-maso ny aretina pesta eto amintsika izay niarahana tamin'ny Institut Pasteur sy ny minisiteran'ny Fahasalamam-bahoaka ary ny kaominina Antananarivo. Atomboka amin'ity herinandro ity ny hetsika fanaraha-maso ny aretina peste eto amintsika ka faritra maromaro izay voasokajy ho faritra mena mety ahitana ny aretina no anaovana ny fanaraha-maso. Isan'izany ny Enina-Motana 67 hektara, Anosy-Be, Andavamamba, Isotry, Analakely, Manjakaray, Ankorondrano, Antomadinika. Hiteto toerana 5 isan-kerinandro araka izany ireo mpiasa mpisambotra ireo voalavo. Miisa 12 izy ireo no nahazo fiofanana manokana teny amin'ny Institut Pasteur. Ny vahaolana dia amin'ny trangana peste zany dia fantatritsika fa tsy aretin'olombelona ihany izy io fa aretin'ny voalavo ihany koa. Noho izany zany ny zavatra anankiray voalohany indrindra dia ady amin'ny voalavo izay anentanana ny tompona andraikitra rehetra eto amin'ny fiarahamonina mba andraikitra. Ka ny ady ny tetikady zany dia mifampanandraisana anjara ny tompona andraikitra rehetra mba hiady amin'ny fitarany voalavo ka miainga amin'izay ny fanomboana ny izy dia ho an'ny aty amin'ny sampana fahasalamana zany dia ny fitrandrahana an'izay trangana voalohana peste miseho toy izay trangatra any am-parafara-bola ary ny tenana izao no anisan'ny hita tamin'izany fotoana izany dia ny fitsaboana n'ireo marary, fanentanana n'ireo marary hanantona ny tompo-pahasalamana mba tsy ho tarany ny fitsaboana azy ireo dia amin'izay fotoana izay zany dia hena isan'ny maty ny aretina peste satria peste araka ny fantatrareo ary ambara aminareo dia aretina azo tsaboana tsara mihitsy izy fa ary maimaimpona ny fitsaboana azy eto Madagasikara. Anisana matsy vola ity paikady amin'ny fanaraha-maso ny aretina pesta ity indrindra ny banky iraisam-pirenena izay nanolotra vola mitetina 504 sy €1. Efa natomboka ny volana martsa lasa teo moa ny fiofanana izay nomena ireo mpiasa mpisambotra voalavo ka notolorana sertifika sy fitaovana entin'izy ireo miatrika ny asa manomboka izao ka hatramin'ny volana septambra ireo mpiasa ireo.